mila voary fandarana miresaka ny fitantanana tsara atao amin'ny tontolo iainana. Iarahana amin'ny Alliance Voary Gasy, tompona andraikitra sy mpanatotosa Obinandrianina Barjona. Mila voary, mila voary. Ankafaliana indray no iarahana aminao tompokilasy tompovavy anatin'ny fandarana mila voary, tolorana ny araba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Ho toy ny tamin'ny heriny dia horesantsika amin'ity fandarana ity ireo karazana etra aloha avy amin'ny fitrandrahana ala, eo ihany koa ny mahakasika ny fangararana tokony atao amin'ny ala, eo zany ilay resaka hoe ATI forêt. Ary akoatra izay dia iresaka koa isika androany ho an'ireo vondron'ny mpandraraha mpitrandraka ny ala ao anatin'ity fandarana ity no anarahany izany hatramin'ny farany. Manasana ho ary tompoko lahy sy tompoko vavy anjoy ny mila voary hatramin'ny farany. Andriamatoa Rakotoary Soso Julien Noël, ny ala ihany koa dia isan'ny andrenesana ny resaka hoe etra. Manahoana sy inona avy izay hoe etra azo avy amin'ny resaka ala na ny fitrandrahana izay? Ya, ny resaka fitrandrahana ala moa zany amin'ny ankapobeny dia fantatsika misy karazany maromaro eo ny fitrandrahana. An'ilay ataontsika hoe hazo anaovana trano, hazo anaovana fanaka sy ny mahakasika an'izay. Ny anankiray faharoa misy indray le fitrandrahana amin'ny hazo anaovana ataontsika hoe anaovana fandrahoana sakafo, ao anatin'izany ny kitay sy ny resaka saribao. Ary ny anankiray fahatelo anatin'ilay vokatry ny ala zany dia misy koa ireo izay ataontsika hoe famarotana an'ireo zava-maniry na zava-mananaina matetika moa alefa any ivelany. Ny kasika ny fandarantsika androany moa zany dia mahakasika ny vokatry ny ala izay mahakasika ny hazo, fampiasana ny hazo amin'ny ankapobeny, zany hoe hazo fanaova trano sy fanaka, ary eo ihany koa le hazo anaovana fandrahoana sakafo. Ny ataontsika hoe resaka fiskalité moa zany ataontsika hoe ireo karazana vola hetra tsy maintsy aloha manodidina mahakasika an'izay le asa ataontsika hoe fandrarana izay dia misy maromaro izy ireo araka le sehatra andalovan'ilay lalakarena zany izay adiadiana. Raha ohatra zany zao alefantsika araka ny tokony filaharany dia eo aloha zany ny fijerena manokana ny lalàna mahakasika ny fitrandrahana, na ataontsika hoe ny fahazon-dalana manao ny asa mpitrandrahana, na io le hazo anaovana trano sy fanaka le nresantsika teo, na io le hazo ampiasaina anaovana saribao na kitay. Io zany araka ny lalàna misy dia tsy maintsy angatahana fahazon-dalana manokana eny anivon'ny ministera ny tolianana sy ny ala, zany hoe eny amin'ireo sampan-draharaha eny fotony zany mazava ho azy ny tokony iaingany izay le fangatahana izay. Raha ohatra mahakasika fotsiny zao ny resaka fitrandrahana hazo izay anaovana fanaka na anaovana trano dia misy ilay fahazon-dalana manao anazy fitrandrahana, le permis d'exploiter. Ao anatin'io zany ny etra aloha dia faritana mazava tsara arakaraka ilay faritra izay anaovana asa-pitrandrahana. Lalàna misy amin'izao fotoana zany dia mametraka fa hoe ny ministera no mijery aloha aiza ireo faritra izay azo anaovana famokarana amin'izay le fampiasana hazo anaovana trano sy fanaka izay. Zany hoe fantatra zany isaky reny ataontsika hoe faritra izay misy an'ireo service mpanjakana miadidiny tontolo iainana sy ny ala zany mahafantatra hoe reto na ny faritra atao famokarana hazo, dia ny ministera no mijery manombana
mamaritra aloha ity le faritra dia jerena ny karazan-kazo misy ao anatiny a ny abetsany hazo tokony ho azo tapahana satria tsy ho izy rehetra akory raha ohatra ka ala voajanahary matetika ny tena voakasika dia rehefa hita no tokotokony tetibidin'ireo ala ao anatiny ao a dia iny zany a no anaovana fanady adiana ahafahana meritreritra ny vola mety ho lan'ilay mpitrandraka sy ny vola tokony alohany amin'ny fanjakana ary ihany koa ny tombontsoa tokony ho azony dia iny a le alefa atao tolobidy na hoe adjudication moa zany no tena fahafantarana ireo mpisehatra ao anatin'izay zavatra izay dia izay zany le etra aloha amin'ny fanjakana rehefa avy eo a le tolobidy a izay a narosiny ireo ataoko hoe mpandray anjara ka nahafapoa ny ministera marihana fa noty anankiroa no tombanina rehefa manao an'le tolobidy eo a le noty teknika ary eo a le noty a resaka arabola matetika moa izy io dia eo amin'ny ataontsika hoe 70-30 eo zany hoe 70% an'le noty zany dia mahakasika ny traikefa teknika ananan'le mpitrandraka izay manao an'le tolobidy ary ny 300 isan-jato a dia le noty a le teti-bola hoe izay a mahasa lafilafy kokoa an'ilay a faritrala ao anatiny ao dia izay a ny etra voalohany aloha zany raha ohatra ka asa-pitrandrahana mahakasika ny azo fanaovan-trano na koa hoe azo anaovana fanaka izay no angatahana fahazoan-dalana. No mahakasika n'ilay faharoa ilay hazo anaovana kitay na charbon dia matetika atreto aloha dia ala efa an'olon-tsotra izy ireny zany hoe efa propriété privé misy olona iray a manana tankininina dia mangataka fahazon-dalana hanapaka an'ilay hazony izy a eny amin'ny service mpanjakana miandraikitra ny ataontsika hoe ny rano sy ny ala sy ny tontolo iainana rehefa manao an'ilay fangatahana izy zany dia anjaran'ny service no mitsirika an'ilay izy a dia avy eo manao ny fanady adiana raha tena anazy marina ilay izy a ary mamoaka an'izay fahazon-dalana izay io moa zany a dia tsy misy a etra aloha eny amin'ny service mpanjakana satria efa zay lazaintsika izay hoe an'ilay olona izay manao fangatahana ny azo ny any vola mety alohany angambany dia ny hoe ny vola lany a amin'ny fivezivezeniny ao amin'ny service ny rano sy ny ala mivezivezy manao ny asa fitsirihana eo am-pandrafetana an'izay fahazon-dalana izay. Zay a ny tapany voalohany hoe eo amin'ilay asa-pitrandrahana dia misy an'izay etra izay izy raha ohatra ka fitrandrahana any amin'ireo faritrala izay ataontsika hoe ala-panjakana ary anankiray faharoa sika dia tsy misy etra ilay izy a fa ny zavatra lany amin'ny fikarakarana ny antota taratasy fotsiny a no alohan'ny mpangataka ho an'ilay hazo fanaovana charbon sika na kitay. Rehefa vita ny ataontsika hoe azo ny fahazon-dalana amin'ny fitrandrahana ka rehefa manomboka ny asa-pitrandrahana dia misy indray zany ao anatin'ilay ataontsika hoe filera ihany misy indray ny fitaterana ny vokatry ny ala zany avanina ty ala maka amin'ny tanàna anankiray ohatra dia misy zany ilay ataontsika hoe laissez-passer moa zany tena filaza azy raha ohatra ka izy miangy avanina ty ala maka amin'ilay faritra atongavana voalohany dia misy fahazon-dalana angatahana indray amin'izay fotoan'izay mba ahafahan'ilay azo mivezivezy iny moa zany dia ahafahana manara-maso hoe azo ny voaka faiza marina iny mandeha eny amin'ny lalana iny za hanavahana n'ireo ataontsika hoe hazo tsy ara-dalàna izay mety mivezivezy eny ihany koa dia tsy maintsy misy an'izay le fahazon-dalana izay mazava tsara ny ao anatiny io ny toerana ny elany sy ny toerana hitondrana ahatongavan'ilay vokatra avy amin'ny ala dia ao koa moa zany ny ataontsika hoe daty mahafahany io fahazon-dalana io mbola manan-kery dia ao anatiny eo koa ny isa sy ny toetretony vokatra ohatra hoe efa lasa
planche ve le izy a de firy isany a ny karazankazo nanaovana azy a sy ny rehetrarehetra toy izany ihany koa ny saribao hoe firigony a sy ny ohatr'izay de voalaza mazava tsara de iny moa zany a no ataontsika hoe arahamaso zany eny mivezivezena zay ataony andraisan'ireo polisy a sy ny gendarmerie zany a anjara akoatra ny service mpanjakana midiniala eny an-dalana eny a ny fanarahamaso an'izay de eo andray a misy a an'le ataontsika hoe etra indray de ristorana moa no tena filaza azy a zay a miatra indray amin'ireny asa-pitaterana ireny satria rehefa mivoaka ny tanàna izy ireny mandalo fokontany na commune dia samy manany azy indray reny vondrona tsy njara-pahefany ireny de misy an'le tsotsika hoe le barrière économique ireny zany de manana indray zany ireny efa misy rafitra manokana apetra ny vola takina isak'ireo karazana vokatry ny ala raha ohatra charbon izy a de mety a mandeha isaky ny gony zany raha ohatra indray izy a resaka hazo ohatrany a de mandeha isaky ny karazany sy nisany a de misy a vola aloha dia miditra indray zany eo a ilay a etra zany a izay a miditra ao anatin'le ataontsika hoe lalam-piariana mahakasika ny fitrandrahana vokatry ny ala ity. Rehefa tonga amin'ny toerana anankiray moa zany le vokatra de misy indray a ilay a ataontsika hoe famarotana an'le izy zany hoe mety eo an-tanàna io ary mbola mety miakatra tanàn-dehibe indray koa raha le vokatra rehefa avy eo iny moa zany a de misy fahazon-dalana hafa indray hoe misy indray le autorisation de transport raha ohatra ka mikisaka faritra mihitsy le izy a zany hoe tsy vokatra miala anaty ala ntsony fa miala amina toerana anankiray a mifindra amin'ny toerana tanàn-dehibe anankiray lehibebe koa de misy an'izay autorisation de transport zay de mitovy amin'le teo aloha ihany indray koa reny rehefa mivoaka faritra indray a de mbola misy etra indray zany a amin'ny fivezivezeny a ireny vokatra ireny. Amin'ny resaka famarotana zany ny tsara marihana raha ny eto Madagasikara aloha raha nisan'ny lesoko anankiray mbola tsy tena voarina le izy de ny hoe ny zavatra any ataon'ny ministera zany eny amin'ireny mpivarotra azo ireny a dia manao fisafoana mijery hoe azo ara-dalàna ve a ny tonga eny amin'ireny fivarotana ireny zany hoe angatahana aminy a amin'ny mpivarotra hoe aizavy a no taratasy a fitaterana nahatongavan'ireto azo reto satria voasoratra ao a ny aingany a sy mikasikasika n'ireo azo ireo de iny zany a mba ahafahana aloha hoe le mpivarotra ve a maka entana amina ataontsika hoe zavatra manara-dalàna tany amina permis tena misy marina sy fahazon-dalana araka ny tokony ho izy a sa tsy dia raha misy moa ny tsy manara-dalàna de iny a ilay a anaovana sezia sy ny ataontsika hoe fanenjehana isa-tsokajiny zany a zay a tokony atao a raha ohatra mitranga izay zavatra izay. Ny ataontsika hoe etra amin'ireny fivarotana ireny zay tatoky hoe somary mbola tsy tafapetraka eto a dia mbola tsy tena misy hoe etra manokana zany raha hoe ny takin'ny saban-draraha ministera ny rano sy ny ala ho an'ireny fivarotana ireny fa averiko foana hoe fijerena fotsiny aloha hoe ny fihevian'le azo hoe ara-dalàna. Ny any ataontsika hoe misy karazana fiscalité angamba amin'ny asana fanaovana fivarotana vokatry ny azy de ny hoe any amin'ny ministera miandraikitra ny impôt zany a de misy an'ireny karazana karatra zany a zay tokony ananany tsirairay a zay manao asa fampidiram-bola ireny dia misy an'ireny karatra vozina isa-taona reny zany a patanto ozy tsika reny a no ataontsika hoe miditra amin'ny fanjakana amin'ny akapobeny a fa ho an'ny ministera kosany a dia tsy misy aloha hatreto a ny zavatra takiana mahakasika an'izay le ataontsika hoe etra zay a amin'ny resaka famarotana vokatra. Mila voary raha zazeny mahakasika ny etra aloha ao anatin'ny fitrandrahana ny ala ny fitaterana sy ny resaka fikapanany azo manahoana kosa indray ny lafiny mangarahara amin'izay resaka fitrandrahana izay isan'ny ho apetraka amin'ny fitrandrahana ala ny ATA foremo no fiantsoana azy izany hoe ny fampanarahana fenitra amin'ny mangarahara ao anatin'ny fitrandrahana ny azo tahaka ny misy any amin'ny arena kebon-tany. Andriamatoa Benjamin Razafindrakoto isan'ny misehatra ao anatin'ny fitantanana ny
ala izay amin'ny fangaraharana no hitondra fanazavana amintsika mahakasika indrindra ny ATA forêt izay. Zany raha lavaina izy amin'ny teny frantsay dia hoe initiative pour la transparence des industries extractives. Fiainitra iraisam-pirenena izy io entina mampangarahara ny fitrandrana ny arena ankibon'ny tany, ny vatsoa zany, ny vy, ireo karazan'ny arena rehetrarehetra anaty tany io ny pétrole, ny solika zany ny entona, ny gaz. Zany hoe ireo rafidina dia le hoe ireo arena voajanahary tsy azo avaozina. Efa ampiarina eto amintsika izy io zany mahakasika ny fitrandrana arena ankibon'ny tany sy mahakasika amin'ny pétrole. Dia ny fampiarana azy zany dia misy dingana maromaro arahana ka izy io dia miorina sy mifototra amina foto-kevi-dehibe sy fepetra ary toromarika entitra nefa atao mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny orana atrehana zany mahakasika an'ireo fitrandrana misy eo amin'ilay firenena. Rehefa tena miatry fa fienitra IATA io dia azo lazaina fa misy antoka na ihany koa hoe voantoka ny fangaraharaha ny fitantanana sy ny fampitondrana tsara eo amin'ny fitrandrana ny arena ankibon'ny tany. Ary indrindrandrindra fantatra mazava tsara avokoa zany ny fantatry ny be sy ny maro ny vola miditra na ny vola azo ny fanjakana avy amin'ireo fitrandrana. Zany hoe ny vola alohan'ireo mpitrandraka any amin'ny fanjakana dia ny vola alohan'ny mpitrandraka zay tokony alohany any amin'ny fanjakana dia hita eo ny elanelany sy ny fanazavana mikasika an'izany. Zay ngamba ny anisan'ny mampiavaka nyty fomba anankiray ty fienitra rety zay amafisika any moa zany fa efa miatra eto amintsika le izy. Nisy fanadihadihana natao zany sy fandalinana natao tamin'ny faraparan'ny taona 2024 iny dia ny vokatra dia manambara fa azo ampiarina tokoa izy io. Fa reto angamba misy antony entina manamarina zay hoe antony vitsivitsy maromaro ihany izy reto ahafana mampiatra ny fienitra IATA io eo amin'ny ala. Voalohany ny ala dia arena voajanahary toy ny arena ankibon'ny tany. Faharoa trandrana toy ny arena ankibon'ny tany ihany koa ny ala sy ny vokatra ao aminy. Tsy ny ala irery fa misy vokatra hafa ao anatin'io ala io dia trandrana ihany koa izy ireo. Fahatelo mampidibola ho an'ny fanjakana sy ny ratsa-mangaika ny fitrandrana ny ala sy ireo vokatry ny ala hafa ireo zany. Dia ny fahaefatra araka ny hitantsika miteraka resabe ny fitantanana sy ny fampitondrana manodidina io arena ala io. Ary indrindrandrindra ny mahakasika ny vola ampidiriny fitrandrana azy ao amin'ny kitapo-bola mpanjakana sy ny fampiasana ny vola voarain'ny fanjakana avy amin'ilay fitrandrana zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana le vola makany amin'ilay fampitomboana ny ambaindan'ny ala sy ny fampivoarana farim-piainan'ny mponina ve le izy sa tsia. Dia izany zany antony mahatonga hoe tsara no mampiatra n'ilay IATA forêt. Misy tombontsoa maromaro vitsivitsy ihany koa zany azo ohatra ny tany amin'ny arena ankibon'ny tany. Voalohany aloha zany izy io dia manampy be dia be amin'ny fametrahana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ny fampitondrana mahakasika ny fitrandrana ny ala sy ny vokatra amin'ny ala rehetra zany raha tena ampiarina le izy. Dia ny faharoa azo lazaina koa angamba dia hoe
mitarika ao amin'ny fangararahana ireo karazaketra sy vola ampidiry ny fitrandrahana ala sy ny vokatry ny ala zany ny fampiarana ny fiendry IITA ny eo ihany koa ny fangararahana eo amin'ny fampiasan'ireo vola ireo dia ny fahatelo azo lazaina angambany dia ahafana ihany koa izy io mampitombo ny fahalalana mikasika ny ala sy ny vokatra rehetra ao aminy dia ny faefatra zay azo lazaina hoe kitro ifaharan'ny fitantana sy fitrandrahana rehetra moa dia ny eo amin'ny didy amandalana ahafana izy io satria rehefa atao le fanadiadiana amin'ny alalan'io le IITA io dia hita ny lesoka dia ahafana zany manitsy manamarina ny lesoka eo amin'ireo didy amandalana eo amin'ireo fepetra ara-teknika sy toromarika isan-karazany mikasika na ny fitantanana zany na ny fitandranany ala sy ny vokatra dia indrindra koa zany mikasika ny hetra sy ny vola miditra avy amin'ireo fitrandrahan'ireo amin'ny ankapobeny ireo ary ny farany olona zay koa angamba mahakasika zay dia hoe izy io zany dia ahafana ihany koa zany mampirisika ny olom-pirenena sy ny firaisamon'ny olom-pirenena mandray ny andraikiny amin'ny fametrahana ny fampitondrana tsara tantana zany eo amin'ny sehatry ny ala sy ny tontolo iainana. Araka ny zavatra hita sy ny vokatra azo zany eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany dia raha mampiatra an'izy ity tsika ao amin'ny ala dia hitondra zava-dehibe ka izay dia mampirisika sy manentana ireo mpisehatra rehetra zany eo amin'ny tontolon'ny ala sy ny fitrandrana ny ala sy ny vokatry ny ala moa zany ray manontolo mba hiroso amin'ny fametrahana ity fienitry IITA ity ao amin'ny fitrandrana ny ala indrindra moa zany ny entanina manokana amin'izany ministera sy ny foibe fitantanana ny ala zany no atao mba ampitombona tsara ny mangarahara eo amin'ny fitrandrahana dia sy hampaharitra ihany koa zany ny asa fitrandrahana manara-penitra amin'ny ankapobeny ny teny roso farany angamba dia hoe antsoina sy entanina ihany koa ireo tompona andraiki-panjakana mba hampirisika amin'ny fampiarana ny fenitry IITA eo amin'ireo fitrandrana ny arena voajanahary rehetrarehetra misy eto Madagasikara isan'izany ohatra mitsoa. Amin'ny ankapobeny aloha ny IITA araka le voalaza tery aloha dia ny arenan-kibon'ny tany tena ampiasana an'izy io fa misy firenena anankiray izay aty Afrika dia ny zareo any Liberia izy ihany zany firenena tokana eto an-tany mampiasa an'le fienitry IITA io amin'ny ala dia tena ampiasaina tokoa izy io i Liberia ataoko hoe mitovitovy fahasairanana tamintsika ihany tamin'ny ankapobeny raha mikasika an'io resaka ala io. Misy anefa ireo mpisehatra mitrandraka ny ala eto Madagasikara matianina amin'izany ny vondron'ireo mpitrandraka ala eto Madagasikara na ny GNEF mano fiantsoana azy Ramatoa Claudie mpandrindra nasionalin'ny GNEF mano resadresaka amintsika ny olana sy ny zavatra atrehan'izy ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny fitrandrahana ny ala. Sana fikambanana rehetrarehetra dia manana ny vinanay zahay ny vina nay dia ny hoe fitrandrahana ala manara-penitra mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny
sy ny fampitomboana ny fiarekarenany pirenena. Izany a dia ao anatin'ny fangarahara sy miaraka amin'ny olona eny fotony. Dia io fikambanana io dia niorina tamin'ny 2024. Raha teo aloha izy dia syndika dia noho ny fahitana fa tsy fitakiana lava ny fiainana dia nivadika izy io fikambanana. Ao anatin'izany fikambanana izany raha izay ny viny dia manana tanjona zahay. Ny tanjona nay moa izany dia voalohany dia fitandrahana maharitra ny ala ao anatin'ny fangarahana. Dia ny tanjona faharoa mampivoatra ny mpikambana tsirairay avy ao anatin'ny izay sehatra fitandrahana ala izay. Izay ny mombanay izany, izay vinanay izay sy ny tanjonanay izay no mibaiko ny fihetsikay sy mibaiko ny asanay sy ny planina rehetrarehetra ary ny stratégie anay. Araka le vinanay teo sy le tanjonanay tratrarinay teo dia marianao azy fa tianay manatsipika manipika izany fa mpitandrakala dia lazaina foana hoe manapotika ala, manimba tontolo iainana ary mandroba mihitsy ny azy. Eny ekena fa zava-nisy izany teo aloha ary zavatra mbola misy izany amin'izao fotoana izao fa ezahana ho atrehana izay olana izay. Ka ny asan'ny mpikambana tsirairay avy eo aminay dia amin'ny mampikambana anazy aloha dia eo amin'ny tontolo iainana dia mamboly azo izy. Adidiny voalohany izany rehefa mitandrakala izy tsy maintsy manolo ny tapaka izany. Dia ny adidiny faharoa dia ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana eny amin'ny toerana hitrandrahany ala. Rehefa misy mpitandrakala anankiray tonga mitandrakala, tsy hoe maka fotsiny izy fa tsy maintsy manao ny adidiny izy. Ohatra ny hoe manangana sekoly, manampy ny fokontany amin'ny fampitaovana, manome fitaovana, indraindray manafo, manao ny trano ny fokontany mihitsy ohatra ireo fa manana didy zahay eo amin'ilay toerana ny trandrana izany. Dia izay adidiny mpitandraka tsirairay avy. Dia adidiny eo amin'ny fanjakana koa moa izany dia mandony etra izy amin'ny mampikambana anazy. Eo amin'ny fiarovana tontolo iainana moa izany ny tena lazaina. Dia eo amin'ny fiarovana tontolo iainana izany izay manao fambolekao izay dia ny anankiray tsy maintsy mijery koa izy izay hitandrovana ilay ala trandrahana. Ohatra omeko anankiray dia ny raha manapaka hazo izy dia tsy tapahana daholo fa jerena izay hazo mbola hanome taranaka dia tsy tapahana. Dia eo amin'ny fanamboaran-dalana tsy maintsy mijery koa izy hoe izay hevitra mba tsy hikorosian'ny fotaka ny isin'ny amin'ny teny baiko moa hoe érosion dia tsy maintsy mitandro an'izany izy amin'ny asa ataony. Dia tsy maintsy izy izany manana plan d'aménagement na draft fanajariana mba hiarovana ny tontolo iainana. Dia izay no adidiny mpitandrakala amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia eo amin'ny mpiaramonina misy azy moa dia sy ao anatin'ny fikambanana dia mifampitaisy ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izany. Fitrandrahana maharitra moa ny atao
le fiarovana tsy hoe azo androady fa fitaizana mandritra ny tao. Isakana moa zany dia voalohany indrindra manoloana ny fitandrana tsy ara-dalàna izay eo anatin'ny ara-dalàna fa betsaka lavitra mihitsiny ny tsy ara-dalàna dia tsy maintsy miady amin'ireo zahay ary izay no edivanay izay no nahatonga anay hiditra ato amin'ny hiditra ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena mba hiady an'izay hiditra ohatra ny sehatra anankiray hiadivanay an'izany dia nihiditra izay ho membre ny alliance voargasy satria mahatsiaro izay fa tena voasakan'ilay fitandrahana ara-dalàna ny asanay tratra ny atao hoe concurrence déloyale izay mandohetra mandoa zavatra be dehibe izay eo amin'ny fanjakana nefany etsy an-daniny misy olona mandray maimaim-poana ny azo tsy mandoa ininona dia mivarotra an'izany mora dia sakan'izany amin'ny fampivelarana ny asanay. Izay ny tena sakana voalohany. Ny sakana faharoa tsy fisian'ny tolotra omen'ny fanjakana izany hoe ny fanjakana manolotra ala manao tolobidy ala izy izany dia amin'iny izay no mijery izay azona hidirana mba hahafahanay ny azo mba manao tolotra izay nefa ny fanjakana tsy namoaka tolotra efa ataoko hoe raha mamoaka ary izy dia vitsikely ny tolotra farany navoaka zao dia tany Toliary tany Antsimandrefana valy fotsiny ny tolotra navoakany kampana atao aminay roa fotsiny nahazo izany dia hita amin'izany fa le tolotra vitsy ny filana nefa maro be dia mazava ho azy fa mandeha ho azy ny tsy ara-dalàna dia ady anankiray koa izany io hoe manainga amin'ny fanjakana izay mba amoaka farany izay aingana n'le tolobidy satria izay dia very azy noho ny tsy fisian'le tolobidy ary manjary manova asa azy izay tsy te hangalatra fa te hiditra ao amin'ny ara-dalàna satria izay nefa ao anatin'ny vinanay. Dia ny fahatelo izany sady hoe tsy kely fa mavisa-danja ihany dia ny resaka izany tsy mahamatianina anay amin'izao fotoana izao. Mpitrandrakala izany io fitrandrahana ala io dia asa lovaina tany amin'ny dadabe tany amin'ny renibe dia any amin'ny ray lasa mpitandrakala dia aty amin'ny zanaka mpitandrakala dia mifandova ohatran'izay ilay olona satria nahitana sola izy dia mifandova dia tsisy niezaka le mpikamana ao aminay mba ho matianina izany dia mila ezaka be io na amin'ny fanofana toe-tsaina na amin'ny fanomezana anazy ny fahalalana rehetrarehetra mba hahafahana mahazo an'izay hoe professionnel izay na matianina ilay mpitrandraka tsirairay avy fantatsika mantsy fa amin'ny sehatra ohatran'izao miova foana ny filana ary tsy maintsy manaraka ny norme na manaraka ny tontolo manodidina sy ny fanatontoloana ny mpitrandraka dia tsy ho tafavoaka raha tsy matianina dia olana ray io tsy maintsy atrehanay ao anatin'ny fikambanana. Anankitelo ireo falazako ireo mavisa-danja ireo maromaro mety mbola misy maro hafa nefa ireo ny tena lahara-pahamehana tena hoe sakana tsy maintsy atrehanay ao.
mifaranyto ary ny fandarantsika tompoko lasy tompoko vavy ny resantsika tao anatin'ny fandarana romsesy ny tontolon'ny ala sy ny fitrandrahana azy ny voalohany dia ny resaka dortanety ny tamin'ity androany ity kosa dia mahakasika izay fitrandrahana ala ny etra aloha amin'ny ala izay ary ireo mpitrandraka ala matianina izay nitondra tamintsika teto ny fanazavana ny amin'ny fiatrehana izy ireo izay asa izay isorenao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny heriny ny toizao indray veloma tompoko mila voary fandarana miresaka ny fintantanana tsara atao amin'ny tontolo iainana iarahana amin'ny alliance voary gasy tompona andraikitra sy mpanatotosa obinandrianina parjona mila voary